Ny tantara indray miseho nosoratan'i Raja Jean Rive no atolotra anareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Vahiny Mahagaga. Ireo mihaino ny tantara Liva Sioli ary Vantso miaraka amin'ny Bruno Valy ary Rakoto. Tovrazana mamonjy no mandray feo, Anjary Liva no manatosy. Bebe ahoana zay anako? Dia tsy mbola tonga ihany very tatasineny fanakaizy. Efa nilaza kosa nge izy fa hoe bebe ny asany anio satria rehefa avy manetsa an'ilay tanimbary rehefa bavy ery izy dia hoe mbola ambolo ilay tabomanga teo tokotany kio. Ka vao mangirany ratsy ny ala teto dia mbola tsy ho vita ihany ve hatramin'izao? Efa amin'ny 5 ariva nge izao e. Izany ve? Ny orana azy ity fa mahafotso maso ny fiteny. Ny rivotra me mahery be, sakafo aza toa tsy mihinana akory zareo. Ka atao ninona fotsiny ary indri ny mangahazo mainana andrahoana hatramin'ny alina iny. Ka na izany aza ko. Dia tsy mba matahotra ity rivo-dozy ity ve? Tsy misy mpanampy koa izy tsinona fa izy roa ihany ka. Izay angamba no mahatavela azy ihany hatramin'izao ko. Dia tsy mba hiomana niody ihany ve amin'ny andro ratsy be ity e? Siklonina kosa angamba fa ohatrany toa mila ho lasany hatramin'ny tafotranoko. Sika koa moa tsy manana radio. Hany ka tsy mahareny vaovao koa. Na dia tokony ariaman'olona aza dia tsy misy fa dia ambanivohitra be. Aiza moa tia be eo? Eny mahandro sika kanefa dia aza mametraka heritreritra be amin'izany rehetra fa izao ny fandarana ao antsika. Isorana ny tompo raha mbola velona iny. Kary dadatoa nefa manana be ery. Saingy tsy mba mijery aty aminao itsy. Za koa anaka tsy mila izay valo-babena avy amin'ny anadahan-drendry iny ah. Avy aloha izy anjay nieritserina ihany fa nafoko ao an-tsaiko mihitsy e. Fanahoana kosa ry neny be? Resim-bavy loatra ka tsy mahatsiaro ny aty intsony. Manan-karena be hono ny rafozany e. Dia mba inona loatra no mahatonga an'izany e? Ny rafozany koa no nanampiazy tamin'ny zavatra rehetra ka matahotra ny vadiny so zarazara fanahana tiako. Dia mampalahelo izany ry neny be ka. Ny kibo indray ve no adino? Atao ahoana e. Izay no mahamaika azy hanambadiny zanaky ny mpananako. Dia ry dada sy neny foana izany ny ara-nipetraka taminao teto. Ie, dia izao hitandry izao e. Na izany aza nefa nahavelo tena ihany eny izahay e. Dia tsy nisy fanampiana avy amin'ny mihitsy? Araka ny lazaiko andry teo tsy mana-tena nininina aminy fa aleo miezaka na dia vomanga sy mankazo foana aza no hoaniny eto. Izy mivady ray aman-dreny koa moa fanampy amiko eto hatramin'ny nahafatesan'ny dadabe andrika. Ary nahoana ny sika rery no ety akaiky tanimbary ety ka? Ka ety no aza nambaratraniko. Eny ambony eny efa n'olona daholo. Dia tsy tratrany izany ve? Efa zava-doza nga vao nisy izany ny anaka. Tera-janahary nefa izany ka tsy azo eritreretiny e. Ary efa masaka ve sakafo rehetra? Efa masaka ngefa miandrendry dada sy neny e. Fa maninona ary ny mbola sy tonga ihany zareo e. Ny andro nefa dia tena efa ratsy mihitsy. Ory neny be eo tena mafy ange izany rivo izany. Mba haritra ihany ve ho tafotrantsika io e. Andao isakafo angy anaka. Andraso eo jereko eo mbaravarakely ny analatrano. Aza sokafo andry fa sao dia poany andry e. Hoe izany rivotra. Oary neny be ahoana ry kalakely tia? Sonitra be efa ry andrefa andro iny rano fa andao haingy ny ry amin'ny avoany iry sao dia safotra eto. Ka andeha amin'ity rivo-dozana sy ity orana be ty rehetra. Tsy bebe fa tsy misy ho faty-divitry ny rano eto izany ilay valizy maivamaivana teo itolana botifoty sy akanjo isoloana fa hokotsy any an-dalana eny sika. Azafady ary bebe manao an'izany fa izany dia hikarakara ny sakafo entina. Eny e. Dia aza tononitra ny fanafody kelitsika mianakireny. Ary dada sy neny izany atao ahoana e? Ny endry aloha rehetra vovozeo fa izy olon-dehibe re ve tsy ahay hamonjy ny tenany a. Ka ny aza hitako angery bebe ka ho lasa ny rano andro zareo sanatria. Tsy andeha izany sika fa hiandry ny rano tonga ato an-trano dia tsy afaka hivoaka intsony miandry ny anjara an-trano ve? Andao ary sika e. Kanefa hanaovy ty saroty ty mba tsy olena loatra dia akatony tsara ny trano. Tena mila hoentin'ny rivotra miverina mariny. Ny olana mifafy mifafy. Hoay vonjeo rehetra e tatana fa mila tsy hatohitra ny rivotra e loza. Eny toa ty ny valizy iny no loafika fa mesona ianao Izay koa mba mety mavesapesatra afaka manohatra. Izay mihitsy anaka eny anaka. Andray manka ny tatana sy arontsika amin'izao loza izao. Loza dia izay tokoa ry bebe fa nenjera tafitra antsika. Izy hoe izay ka tsy potika daholo ve ny entana. Marina tokoa ny ianao fa raha mbola ny andry andry dada sy neny tao dia matsika. Andao fa aza mieritreritra antsonika fa navotana ity. Oka aloha rehetra mba hijoro kely fa ny lalana malama. Tsy afaka miaritra kely ve bebe. Ery ambonimbony ery fo mijoro e. Sady kisilasily ty misy atsika ty ka sao dia midoboka antsika. Andao indray ary
Ndeha tokoa fa inona aty fa malama azony mafy rehetra bebe ka ianao nge ny tokony hitazona fa ny tanako mitondra entany sy ireo fa latsaka koary ny valizy mitsangana aloha bebe dia aza mihetsiketsiky fa akanio aloha vita veretra vita fa ndao e azony mafy tsara fotsiny dia mandeha moramora eny ny rivotra koa ty tena mafy lozako somary miondrika ny mandeha dia tsy manohatra loatra ny rivotra no tsy dia lela ny tratra eny ndao fa kely sisa rehefa mahazo avaontsika dia kely sisa tompo tantara zay mba ho todosoana tsara eny am-pialofana nahazo lalana tsara tsika ry neny be ary alahoery amin'izay hitako ihany ry bebe ny sariny tata sineny saingy efa vasopasoko ny vovoka soa ihany za fa mba voatahita ao anatin'ny armoara kely io ny zavatra sasany za indrindrindrindra ny fahatsiarovana tahaka ireny azo matevina ihany matsy nanaovandray azy io sady mafirafitra ka nateo aza ny fianjeran-tany dia tsy nampiraika azy firy io indray indry tsy dia tsara ntsony akeny tomany fa mangina oka izay ihany ako ka malahelo ary neny be mahita an'ity sary dia dia latsaka ho azy ny tranomaso mangina ho fa za mbola eto mbola matanjaka tsara efa nampiandria amin'ny asa rehetra nandritra izay eny mbola n'izay veryneny dia tsy hita mihitsy ny fatin'izy roa eny niezaka tokoa anakireo vokon'olona nanao izay tratriny eny nefa atao hoana fa izay lahatr'Andriamanitra alaka tsy ny tsara ihany koa ingeno azontsika aminy fa mba ao koa ny ratsy tahaka izao nefa izay ny sitrapony ka oka sika iony angamy izany dia nentin'ny rano be ary voatototro ny fotaka na miraikitra amin'ny vato amin'ny antsanany ka iza moa retsy ny mahalala fa dia hoe tsy hita izy dia mijanona teo ny fikarohany dia izay izany ny afarandray mandray oka ho azy zanako izany ny maty ki tsy hiverina intsony ary tsy misy ifandraisany amin'ntika intsony koa mba ampianarina sekolalady ihany ianao ary efa miantraka tika omenina koa azy na eny eo ny finoanan'Andriamanitra azo re fiainana mandrakizay ny tokony banjiny mangina zany zanako izany oka izay tsy maintsy atao izay ampionina ny tena ary mankaherin'ny fanahitraka satria raha sitrapony dompy dia mbola ho ela ny fiainana mahafinaritra azy anyteny izany ka raha tsy nisy an'ireo olona vitsivitsy mba handratsika manodidina angamba dia tsy mba nahavita n'ity trano petapetaka kely ity sika eny samy mipetraka any amoron'iny daholo izy ireo ka nefa misy koa aloha lavidavitra nefa dia tonga nanampy zareo eny Andriamanitra ny omba azy ireo ny trano taloha izany dia tsy misy aza atao amin'ntsony io azy efa mivoretaka io ka aiza tsony lavitantsika roa tahaka ny teo aloha tsony ay ty volantsika anaovana an'izany nefa hatramin'izao tsy mba nisy na dia ray aza koatra azy ireo mba nandalina ny fiangonana azy izay indrindra anaka ny tsy hanaovana vazivazy amin'ny mpifanolo-bodorindrina ary ny tsy hanadinoanan'Andriamanitra ihany koa mampalahelo ihany izy zandry bebe ka ary dada tokoa ty tsy hita mihitsy mba mijerijery nefa mahafantatra tsara fa nisy indrivo-dozina dia hoe tsy mahafantatra ny nahafatesandry dada sineny aza indrindra koa moa fa ny aminao reny aza mieritreritra azy tsony ndry efa tsara toerana izy ka tsy mahatsiaro antsika tsony fa mahantra dia mitaona angambo izay no nisehony taty anotokana hoe fanomezana nentin'izy mivady heritaona taoriany mariaziny izany eny zareo koa satria efa 12 taona tamin'izany taona nahafahandry CPE io ary nanomendry koa izy zareo tamin'iny mbola tsy miteraka zareo tamin'iny be vokany zanany voalohany ny vadiny adininy sika ankehitriny eny anaka nefa tsy atao mahakivy izany momba antsika lalandava Andriamanitra varinetsika ry bebe kanefa ny andro ty fa tokony ahandro eno ka inona ny atao fa firy kapoaka moa izany sisa ny varintsika eo 2 kilo eo ngamby io ry bebe zay ve sisa dia lany tanteraka way mividy indray izany aloha mandra-pahvokatry leketsana efa bavy eo eny vomanga ary retsy no atao na mangahazo ka efa indray miady koa nke sisa ny vomanga izany ve nefa aleo azy izay so lany tsatoka fotsiny eo fa nahoana retsy no lany sahady ka reny namidy reny tamintsika tsy nisy vola teo am-pelatananako ary mangahazo mbola bebe ihany mbola be io ka nefa efa nisy olona namandrika ny antsasany mahery keo ka hoana alefa ka ho ampy ho antsika mandra-pahvokatry ny vary dia mba miafiafy eo ry bebe
dimy alina ange nividianany azy. Ay kosa fa nga tena vokatra be. Ka talona kety very bebe tsy ho vokatra. Raha izany dia alefasa rekia sitrinay hividianana vary. Nefa so dia reraka indray tsika ka mangahazo foana ve tsy andreraka. Efa mahazatra zany rikala firy taona izay niainana tetỳ izay e. Eny ary fandehaka ny levo manga sisa ho a. Imelia ahoana tompoko. Inona indray zao anaka no mety atao ao. Ny vary indomaandro angamba sisany eo. Nefa efa akalory tsy ny mangahazo. Ka sondray ary ny anaovana azy raha tiany bebe. Ahoana? Mbola bebe ihany menako somandry ao. Dia zay fotsiny ve dia tsy voamaka makatoy alofa bebe koa manapa-dresaka. Lazao afandry koa elaka. Tsongotsongoanana kely ry atsaha dia voatabia koa misy. Apiko tongolo maitso ka reo aloha ny endasiko kely amin'ny menaka. Dia atao tetika ny mangahazo. Dia tsy mba hatsiry ve ky izany neny be ataovy tokoa rehetra mba handramana. Mba nahitahitana andro koa indry izany efa mba mikarokaroka ry bebe mba mahay zavatra eny ndry nianatra tokoa ny zanako. Eny angatahako amin'Andriamanitra ny mba hahafahandry amin'izany baka zany. Ezaka mihitsy aka. Eno fa ny fahefa mividin'ny boky ianarako mety hanahirana kely. Matokisa ianao anaka afahanao izay farany tatriny eka amin'ity fambolena ity mba hoe hitera-bola be etoko ampianarana andry fa za matahotra hoe vava mandraka arive. Sotra betsaka ry bebe Eno zay refa lasa eny adao re. Fahoana rehetra ka tsy le diako navavy eo amin'ny fiangonana very mena varatry. Ireo ro vavy mandeha rive. I Ramatoravony fa aloha atsoko. Eo ary nareo fa lasa Ramatoravony ao. Ramatoravony azafady ake mba mivereny dray. Ay ve nareo ao ihany. Ary ataoko ty fanifindra tranoko ohatra ka manahoana aloha nareo Ramatorasoary io. Dia zao hitanareo zao ko asa raha manahoana ny fahitanareo olona lova-potsiny. Azafady indrindra re tompoko fa tena maitsy ahy Odiana tsy hita ve zay tompoko nefa dia lalofany. Tsy hoe modiana tsy hita fa neverina nifindra toerana mihitsy no ny faravan'ny tranoko. Ny marina dia tsy nandalo tetsy mihitsy ianareo Ramatoravony hatramin'iny rivo-doza iny. Raha nandalo tetsy nareo dia nahita tsara reo olona manodidina anay ty namontsy nanorina n'ity tanobony kely ty Ka reo olona reo mihitsy mantsy ny nahenonay ny faravan'ny tranonareo nge. Nilaza ny fahavoazana izy fa tsy nanambara ny fifindrahanay moniny. Azafady indrindra re tompoko fa natsiaro menatra tokoa ny tenako noho izany toe-javatra izany. Mbola na zay nijalinay teto dia ny olona mpahatra anay nanampy anay ka nahavitana io trano petatoko kely io Eno fa disy tokoa re zahay Malahelo Ramatoravony satria ny fiangonana mihitsy ve tsy nahita ny fahavoazanay tety. Sady ianareo dia konina tompona ndraiky tety izay natenena hoe hitondra ny afatra ho aniny no tsy nanao ny adidy. Ka re marina Ramatorasoary. Misy ny olon'Andriamanitra na dia samy mahatra zahay ety ka dia nareo lohandohany indray ve ny tsy mba mahajerijery Tena hifonana re tompoko. Izahay zao aza mbola tsy afaka miankina noho izany fahavoazana zany fa dia ato an-trano ihany no mivavaka malahelo izay tompoko fa azariny. Mbola mamerina ny fialan-tsiny re tompoko ary mifona aminao mihitsy raha tsy nahavita ny adidiko amin'ny mahadekonina tompona andraikitra ety Disy moa izany ny fiheverako ka dia azafady indrindra re tompoko. Dia tsy mba hiatrano ve nareo izany zao? Tena miala tsiny indrindra ho fa tena mbola maika be hoe ry ambalan'omby iry nge izay Eny ary omendalana nareo na izany aza nefa tsy andozanay ny fiangonana akory izany na ankivenay Eny hiteny amin'ny pastera re izay rehefa miverina fa zao aloha mbola tena maika be mihitsiko. Dia samy tahin'Andriamanitra daholo ary sika tompoko. Misaotra indrindra re tompoko. Ary toa mbola variana be bebe. Malahelo anaka fa tao adimy ny fiangonany. Asa dia malahelo loatra ny amin'izany bebe fa tompona andraikitra midisy fa tsy ny fiangonana. Na izany aza nefa mamela asa fa mba olombelona mitafy nofo sy raha ihany koa izy. Fitsaparantsika koa ngamba zao anaka sa fahotantsika ve? Eny ny fahoriana efa manjo, ny fanahana rava, ny zanaka manadiny ka inona tsony ny antony ivelomantsika. Ianao nge efa nampianatranana finoana matanjaka. Ianao tia no manjary tsy matanjatsainako. Sotranao anaka fa iezaka ionona amin'izay lahatr'Andriamanitra so manjary hanome tsy ny azo koa Iezaka miaraka sika ry bebe amin'ny asa rehetra izay atao Ary mino fa ny andro sy volana ary taona mbola ho tsaratsara noho izao ny fiainantsika.
ho tanteraka tokoa ny tenindry ary eoko izay fa andeha monjy ny asy be reto izany bozaka izany ka mila tsy ho araky ny ena ny misoroka azy marina ka manina ary moa raha hajanona kely indray fa raha pitsy manao ny asa raha visa ny bebe aleo ihany no toizako fa efa makely sisa ka ity ve ny verimberina eo fambolena koa miandriko ka sao dia vizana bebe tsinako sasany ireny isoroka fa ianao manangopako sy manary ka tsy sahirana lavitra noho indry raha indry ny manavy eo aleo ihany no toizako re ka tsy aleo ve hijanona kely an'io raha pitsy toizana ho tsy maintsy fitainan'io ny fanadiovana fa tena ho voan'ny aretina mihitsy ange vokatry ny abetsaky ny voalava eo ny voly potehany sakafo lany ny ravoratsy pirina iany ariko kirinantitra marina ny eny bebe ka ataovy ny endry fa efa ho vitany ety amin'ny firenefo zao efa ny folo sasany atony tsara zany ka fa zay sakafotsika roa rery ve ho ely oka dio mihitsy aloha ny tanàna fa mampisy aretina ty bozaka manodidina ty ka tsy misy asasakadiny koa io dia vita ary mipetraha kely ery ambony vato fanasan-tambery ary fa hitoana fa koa eny rehefa efa ho vita ny inteny tapitra reto dia vita ndry ary izakory olona ry ndry koa dia variana amin'izay olona mandalo any lalana efa mahazatra ny olona nge iny andefany iny ka manintsy aty amintsika mianaka ankely izy iza koa rehetra ny mba hijerijery atsika ty ambany votra lavitra ty ho avy aty mihitsy marina le olona fa olona izy zany tsy fantatro ry bebe tena mbola tsy fahitako tsy haiko tika ifakaka izy fa aleo ho avy ifanatriana re manaona tompoko manaona ianao tompoko izy moa anao aroa izy ny ranga ratovo anatitra nyty taratasy ty aty aminareo tompoko tsy ary hoe jerena azafady vakio kely ange tirimely re azafady ary avy any amin'ny dadatoty izy zany ary to misy vola arivo ariary vakio aloha fantatra ny teniny ka ianao ary miarahampanareo mianaka tsy maty foa manainy zahay manarak'izany fantatra avy amin'ny vaovao nentin'ny olona avy aty aminareo na afatesan-drana-pavy mivady koa dia mamangy amin'ny fahoriana tompoko iny misy vola kely voatranomaso miala tsiny indrindra fa tena ao anatin'ny fahasahiranana be izay ka tsy afa-miala amin'ny asa ka dia maheriza ary mahaiza mihonona fa izay ny lahitr'Andriamanitra mandra-pio indrindra raha tovy menakavy zay ry nenibeno izy tahirery tompo mbola naty oriana ve no raha to vao mody miatsara velatsy andefa famangina anabavinao ny maty nyreninao raha avatrano efa mahantra dia tsy mba ny tenanao farafaratsy ny tonga mijery na dia tsy azo ny vavon'ny vadinao zany nijery anay malahelo anaka ry bebe maninona ianao tsy maninona etsy areny fa reoko izay aza dia manao izay ankarary ianao re ianao fa vera raha sanatria maty ianao ka aza matahotra fa tsy maninona anaka matsiary marary fotsiny ny foko raha ny zanaka nateraka ny manadino amin'izao fahavoazako izao atanjao ny sainao fa za mbola eto fantatsika koa izay mahazo azy ihanyko efa tsy noeritreretinao koa nge ny any aminy aza dia atao mankarary saina re tsy mety ange anaka naterako kiboko ngenginy misy tokony ranjo tiana ary nikinako rindriny rery dia izao fe no valiny eny ary so dia maiko irako io fa inona zany ny avaly azy maka taratasy fanoratana ary ndre ary valopy tsy misy valopy zao raha tsy mividiko nefa lavitra ny mpivarotra taratasy fanoratana ihany ary alainy fa ny valopiny ihany no averany aminy dia tena amin'ny ranom-boankazo eny ary tia bebe ary mipetra dia soratany zavatra tononoko lazao ary ho andratovo ry zanako malala voaraiky ny famanginana lefanao araka malahelo mafy anefa satria amantaona ny vitsivitsy ny tsy nijerenao anay
fantatro tsara koa nefa fa trahadozy izahay. Trahadoza voajanahary izahay. Ary namoizana aina roa. Ao. Aoka, toy izay. Tiavo ny vady aman-janako fa tsy maninona izahay na antra aza. Zay. Tsy ny vola arivo nandefanao akory no afaka ny alahelo fa ny fitiavana ray aman-dreny. Ka raha misy ny fitiavanao anay dia ny tenanareo mianakavy ny tongava fa izany ny fanafody ahasitrana ny fonity ireny mahantra. Noho izany anaka, indro averiko ny vola famanginao fa velona ihany zahay na tsisy aniny aza noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa dia mivavaka ho anareo zahay ho salama sy finaritra lalandava. Hoy ty ireny mahantra mianaka. Zay zany? Ie, zay no izy anaka. Fa ny taratasy ny esory dia solony antsika miaraka amin'ny volany dia titio amin'ny ranom-boankazo Zay. Zay fa vita ka. Iny ary ndray matoa ny valiny dia lazao azy zao hitany masonao zao dia misaotra indrindra veloma any. Eny tompoko, ndera fa veloma daholo tompoko. Ndeha amin'izay re tsy mahandro ndry efa toandro tokoa ka izao ka. Dia ampy fe zany sika mianaka vo isakafo. Zay sika mianaka ihany ve dia tsy ho ely eny maninona ary moa raha hohanina aloha le ampy mankahazo ankeo iny. Ka maninona moa? Dia ankatsika ve? Ka le faravary eo ve dia andrahoina sa nefa tsy avidy ihany zao raha tsy raha pitso indraiko. Aleo ary aloha zany raha rive fa ampiana kely le mangahazo dia mahandro atody koa atao laoka Ka sao dia reraka bebe amin'ny mangahazo lavity. Tsy maninona rehetra efa mahazatra antsika zany Ka bebe asiana vary kely fa reraka ny asaka. Dia inona indray raha rive? Tsy maninona rehefa akana kely le vidim-boankazo dia le vidina mangahazo manko dia akatreny an-tanàna vidy vary. Atao vary fa sao reraka mariny. Tsy andainga amin'ny bebe fa reraka tokoa. Atoko naingana ary dia avy eo indry mba manindry tsindrikely hafa tena mahatsiaro vizana zany. Vetivety dia voatokana ka. Tsotsotra kely ary aloha Odiny aty Ody Izao za ihany Izy zany ry mely misy olona mitady olo bebe fa tsy fantatro. Ai zany za ihany raha matoa. Iza moa ianao anaka fa tena tsy mbola fahita rehetra mihitsy. Ho fantarareo tsara ihany fa za matahotra Matahotra anao lay zanako amin'ity ianao mirongo fiadiana be tiako. Antsy be fa maky silonefona atao inona daholo reo. Aza mieritreritra zavatra be fa rao fotsiny ny teniko dia lasa. Fa nanina ianao no nandalo ety aminay ety nefa tsy lalana ety iry amoron-dranoringa ny lalana Aza be fanontaniana ianao fa maika ary hainao tsara. Marina raha tsy ho vonon'ity lehilahy ty eto izay mianaka. Ina reny ataoko velesiko ny vaky kitay azo tsy ampiontsina azy andeha antsovonjy tsy ahatingana intelo akory dia ho tratrany. Aleo ihany arahana ambokony eto izay ataony aloka. Izako ary ty lehilahy ty fa voatahaky ny jiolam-pankalatromba ny bikabikany ety akanjony efa mainty ny atsemboana no efa maimbomaimbo ry dia amono anay ve? Ary inona mahavariana raro amiko Matahotra anao anaka izay ka raha misy tadiavinao atao aminay dia mitondra fa aza vonona re izay tsy manam-bola nefa izay fa mba mahantra jereo ane ty tranonay zaravy. Raha matoty za nga mbola niteny ny amono anareo inona natahoranareo? Ka inona ary nataonao fa mampitahotra anay eto fotsiny ianao ka ny zanako vavy ry efa ferina iry mahita tsy aninona zay zanako raha matoty olona mahafinaritra be ve dia anaovan-dratsy ary tsy eritreretinao koa ny diako fa zao nahita nandihan'omby maromaro no roany olona ve nareo nandalo toty sahoana? Nisy betsaka mihitsy nanaraka ny moron-drano iny ny navaratra ka olona tokony firy nandroaka azy ka efa maizimaizina ihany ka aiza moa no ahitako izay isan'ny olona fa maromaro izy aloha ohatra hoe 5 mihoatra be ko ka zao ary ny mariny anaraka an'ireny zay sy ny namako ka azafady raha hitanareo hoe mirongo fiadiana dia atao hoana zany nareo anaka maika fa omeo atao olo izay hany masaka ao aminareo mba ataonay vatsy eny an-dalana
mandrapahitan'ny amin'ny manaraka. Ndray andreny matoa de zay efa mba mahatra kely ty ndray ve tompoko no ankatahanao an'izany hanina tokony hohaninay raha rifa zanao fa noho ny avizanana amin'ny asa de atao zao atoandro zao daholo nefa de hoentinao ndray zafady raha matoty fantatro nareo fa mpamboly mahita foana nareo fa entiko aloha zay ao mifona re tompoko aza de mpoanany mba ihany kelynay re mba hanina kelynay ve te hoentinao ho faly venao raha matiny ny anoana eto zay mianaka tena mampalahelo anareo ry kiala kely ty nefa maika ny ilako ny sakafo meo fotsiny zao fa manjary anao anterisetra mihitsy ka tsy tiako ny anao an'izany tsy mifatotrovana ianao anaka aza de mampasika ianao raha matoa efa milaza aminao fa maiky satria efa lasa lavitra zay no menjehanay ka omenareo sa tsy hoe oka re aza vinoana andreny beko fa za entina anaraka anao raha zay ny tadiavinao tiako ianao aloha saingy tsy zany ny diako fa mila sakafo ka raha mba mihevitra zay mahasoa koa ianao de zay tadiaviko aloha nomeny loary de ataovy ao anatin'ity sokely ty angany ianao loary rery mely fa sao vonono eto sika ny zavatra saiko ataonareo atao fa tsy famonoan'olona kolona atoko eto aza mataotra fa andeha rehefa vitanareo zay lazaiko mazava ve zay ty ary tompoko nefa de mifangaro daholo ny vary sy ny mangazo ary ny loka kely tsy maninona fa de misaotra betsaka anareo zao ny mba angatahako aminareo raha olona mivavaka anareo de mivavao anay mba hifankahitandray any erinany nefa ianao tsy milaza zay anaranao akory zany ve ny olana aminao ry kiala kely ty bona anao anarako eona ihany tsika raha mbola verinay azafady tompoko fa manao inona moa ianao tsy te hamaly ny teninao ary madomizelona akombony aloha ivavanao io le nangatahako taminareo teo fotsiny atao de azava aminareo ny zavatra rehetra any amin'ny andro iaonantsika manaraka ka reto zay fa velao am'izay izy andeha sady maika raha teo eny ary ivavaka anao zahay avity zay ataonao any zay mba farafaratsiny misaotra anareo mianaka de samio ela velole mandra-peona fa lasa aloha to olona tsara fanahy ihany izy riry bebeo kanefa nahoana de manao toetra ohatran'iny eno zany koa ny eritreritra eto jiolahy mihitsy aza ny tao an-tsaiko ny hevitry bebe zany de ny hoe jiolahavy nangalatromby tena zay mihitsy mety ho marina ihany zay nefa sika ny fakahita tava taminy tokony hoe voafatiny takizay ao ny fiatraniny amin'ny mahavehivavy etika nefa koa ny fitahin'Andriamanitra ny zava-dehibe zay le fa raha lehilahy nga manotety de mety hifanjevo za koa mino an'izany ninona ny fihevitsika de zao miaro atsika ny tompo fampisaotra azy ary andeha jereo zay mety ho azo atao fa tsy inana ve ka andeha ady mangazo ary ve tsy maintsy zay ka ina moa no azondry atao rehefa avy andry vao mandeha mividy vary kely any an-tsena any atao raha rive lasa ry aloha eny ary alao hery reto fa efa ho avy zay ny taka ny vokatra ka izy ary tsy andreraka be loatra ny bebe ty voatabia sa mitango tsaramaso lena alao ary hoany voatabia io mba fa vetivety hitany masoko tsara ka kesika maromaro nkeny nateriny zareo fenony vitanao reo ary ny andrisy asobika firy efatra voatabia ihany niaka tsy letrako ny nitsipina ny madinika io ka ny anana isan-karazany kio ngeka mbola atao angamba zareo tsy akandreny any ariva sao malaso fa raha pitsindray iny ao ary atao ainga ndraiky sao de ariventsika mianaka mihitsy raha mahavita de manampy any bebe efa navita telokesika rehetrarehetra tsara zany ka moramora ihany ianao sao de arary lamosina za koa angamo anezaka tahaka ninny fa de manao zay ho afaka fotsiny sotra n'Andriamanitra lalandafy sika ry bebe fa mba akaiko tafita ihany ka ary indrindrindrindra misaotra azy koa omeny fahasalamana sy tanjaka ahafahana manao zany rehetra zany nefa tsy maintsy arahana finoana vokatra ihany ty paka entana ny rehetra totsita ny andro nefa ty efa miarivo eno faly alorony eny be fa mba nisy vola ray draisina amin'ity vokatry ny tantsika ka raha tsy nikiry angasika mianaka isy an'izao tazany maso zao so ihany fa tsy nandao ty toerany tisika ka inona mory bebe fa tsy zany mahatonga an'ireny 4 be dibe ny andreny vohitra ireny fa tsy nandoza ndray aman-dreny ny tany tokony voleny avy eo ny sasany vao memenina hoe alain'ny olona ny taniny any nefa tsy mahita asa iverina ivalanilany ny vola lasa ihany ho any eritreritra eto hoe fitsapan'Andriamanitra daholo ve ny zavatra niseho tamintsika ireny ka sika olombelona mihitsy angery bebe nefa natao isedry zany raha mbola hita amin'ity tany fandalovany ity
mahatsiaro ny tantarany joba mahatsiaro eto hoe raha mba mieritreritra ny nanjoatsika indri ve moa atory an'izany tsy efa indri tsara ny tantara tokoa sanginy azy tena mafy loatra nefa raha sika niaran-drento tsy haharitra ka engany mba tsy ataon'Andriamanitra amintsika ny nahazo azy izy koa nge tsy hanao ny zakatsika na izany aza nefa mafy ihany koa nge ny mahazo atsika ny ray aman-dreny maty tsy tapopoka ny zanakalahy natao mba hianterana maladino tena mafy koa ny mpanompon'Andriamanitra nahita ny fahavozana tsy taitra mba ilaza tamin'ny fiangonana ny fananana ny tsika rehetrarehetra lava sy kary bebe mampatsiaro iny fahavozana iny zany ka so mpitomany eo indray tsy efa vita ve ny any be zay tokony ody fa nga ho tateriny tanàna izy reto fa tsy alain'ny tompony eto kary zareo koa ty mbola tsy hita ihany efa fotoana ve rehetra dia tsy ho avy izy atao misy olona mandontony nge ry amin'ny tranontsika ry ohatra ny olona mpangataka sy mantra koa mibikabika n'izandry bebe sare sady so mitondra tehana toa toy ny olona fandalovana koa ety amintsika tika ka isika nge tsy dia lavitry ny lalana fandalovana andraso eo re tsy mividy fa andeha hamonjy olona eo aloha tsy mivena ety tsony nanary bebe mandray azy fa tsy maninona miandry ny client eto efa fatandry daholo ny vidin'ireo vokatra ireo efa haiko ry bebe fa ndana miandry azy tandre maro ny vola isao tsara ndana ho afa tsy misy very io bebe lasary ary mba ambinina mpandalo foana atao aminay le teo nefa tsy fantatra na tsy olana ina fa dia nanao amboletra nahaka ny sakafonay fotsiny ty vovoaty indray asa na anahoana fa dia karazan-dreny mahantra hitady felofan-dreny ohatrany koa nefa efa tsy misy hohanina loatra tsony raha tsy mividy kely indray amin'le vola kely izao ny fahaiza-tsony no kanesana ny antsena lavitra anka ny andro efa menina ariva manao ary meny oe azafady fa variana manao nareo tonga ay kosa efa tafiditra anaty kesika sy sobika daholo efa milamina tsara fa maka fotsiny nareo mampisoa ianao tompo dia mipetrapetraha eny ambony akalana eny fa reny ny pasezanay ato eny tompoko androso tokoa moa ka manahoana zato ianareo salama tsara zay tompoko fa dia misaotry indrindra fa mba hantany kely raha azo atao tompoko iza moa ianao tompoko ary hoaiza amin'ity andro efa hariva marina aloha ary tena mitombona amin'ny fanontanianao satria be ny olona tsy azo itokisana ntsony amin'izao andro zao dia aloha manady ady fa sao dia tojo ny ratsy fanahy ka satsy izay no ilain'ny eritreritro aloha zay tokoa moa tompoko ny tena tiako hiaviana ny antony mantsy tsy voaela kory nge zay nisy nandalo teto zao nefa hafahafa ny fijerinay mianaka azy ary tena natahorana ny amono mihitsy kanjo mba namangoraka anay mianaka izy dia tsy afaka asa fatany hoe tsy hanohitra azy angamb'izay dia sakafo fotsiny nalainy zany ve ka izaho koa ange mba olona sahirakirana tahaka anareo zao ihany tsy manana nizaniza ety afa tsy ny izay afaka handray atohanareo zao ihany ako izy andray ary moa tsy manana fanakaviana tsony mihitsy ve ka maro tokoa aloha zany nefa hoy aho hoe ny afaka handray ahy ihany no akaiky indrindrako mba hoana koa ary ty olo ty tsy fantara zay fiaviany tsy hay zay tena havana ary zay aliny koa aza tsy misy mahalala ka gaga ve ianao raha matora soary ny maheno zany lazaiko zany dre ahoana koa nafantarany anarako nefa tsy mbola nilazaiko azy tsy misy vahiny ohatry ty ka fantatro fa mampieritreritra be anao tokoa aloha kanefa ny marina no lazaiko fantatro koa fa tena malasa fisainana anao ny tia mahatatrano momba tsy zany ve ka tsy hafianako anao fa tena mahatalanjona tokoa hoe raha olombelona ny tsy hana tamingana na avana eto tan'izany hafahafa ihany akoatr'izay ahoana moa no nafantaranao ny anarako nefa tsy nisy filazana an'izany ka voateraka ianao dia efa fantatro tompoko Andriamanitra fa iza marina ary ty fa iza marina ianao tompoko vahiny eto aminareo tompoko zay ngamba aloha mazava dia hovaliako ilay fanontanianao hoe tsy manakavana na tamingana azy ka na misy azy zany dia ny mahantra eny ihany araky ny fiteny hoe ny omby mahitsy ilay lafiny namany matetika ny samy mahantra ihany mba mifamonjy zany indrindra ny mahazo anay mianaka eto zao ko inona ary ny tianao lazaina amin'izany raha matora soary
mitokatokana lavidavitry ny be sy ny maro ihany misy anay indrindra ny fiangonan'Andriamanitra. Sainga tao ahoana moa fa efa teto ny nenana hatramin'izay ka misy ve ny sotoanareo fa tsy mbola azoko loatra ny tiana ho teneniny. Eny tompoko, miala tsina fa tsy makahala ny namana akory fa dia maneho ny alahelo fotsiny. Eny ka lazao hoe izay mampalahelo anareo ka. Nisy rivo-doza ho nahazo ny firenena tokony ho enimbolana lasa zay ny vokany. Hitanao io tsy ny tranobonikely io ny tranobenay teo aloha. Ary tamin'izany koa ny nahafatesan'izy mivady ray aman-dreny io zavikely koa, zany hoe ny vavy zany ny zanako hoe ka ny anjeran'ny trano zany. Tratrariva namboly tery amoron-drano tery dia lasa ny rano hoe tsy hita popoka hatramin'izao hoe. Ary anareo mianaka ka. Tsy afaka hiandry azy zay ka rehefa hitana hoe nisonta be ny rano, ny orana, ny kija, ny rivotra ny anahery dia namontsy fialofana tery tapokavoana misy tanàna tery nataonay Tena tadidiko tokoa iny andro vahatry iny fa tohizo aloha ny teninao azafady. Tateoriana zany dia vita ihany tany bonikely ty rehefa ny fandrombonan'ny olona vitsivitsy mba nanampy anay tetỳ manodidiny. Ka izay indrindra no nambarako anao hoe ny mahantratra ihany mifampisimbina ho azy. Eno vao aingana zay vao nisy dekonina zay tao amin'ny fiangonana zany mba nandalo tetỳ. Tompona ndraikitra tetỳ izy nefa dia nandalo fotsiny. Ny zanako lahy nanambady ny zanaky ny mpanan-karena koa dia tsy nahatsara anay mihitsy. Tsy fantatrako hoe na iza ilay olona tonga taloha kelinao teo koa fa dia naka ny sakafonay fotsiny nataony dia lasa. Losa soa ihany fa mambolimboly kely ery andefa tanàna ery izay mianaka ka mba misy raisidraisina kely ny vidika tsembohany. Ka mahazo toa miasa fa hitondra fahasoavana lehibe zany raha mahatora soary. Izao indray ianao ty tonga nefa tsy mba misy azo andraisana anao akory ato. Mangahazo vomanga ve tsy hamenatra. Fantako tsara daholo anie izay manjoa anareo zany fa hoia hoe aza mikaroka ny zavatra tsy misy fa izay atolotrareo ao dia efa tena mahafaly aho ary tsy dia aritra koa anie ahy raha pitso voamarina dia andao anareo ka miteniko dia izao hoe tohizo ny finoana sy ny fitiavanareo ny raintsika any an-danitra fa hitondra valosoa be dehibe ho anareo zany. Eza marina ary ty olo ty tao mahantra nefa manana toe-tsaina hafa mihitsy, tena hafa noho ny hafa irak'Andriamanitra ve tsy azo inono zany. Fanampin'izany aza miahana matahotahotra foana na menatra amin'izay fiainana eto an-tany fa ilay fiainana tsara sy maritra mandrakizay izay no maniny raintsika any an-danitra no ireo sy tadiavo. Tsy azoko izay tsainina mihitsy ty olona tika anjely nefa ahoana no izay olona izany vatana. Aiza ny be mandroso anako izay vao vita ny tany ka mbola nisy adivarotra be ko mba netinety ihany anefa metimety kory bebe ay andray azafady re tompoko ay misy vahiny ato manao any ianao tompoko. Tsara orana bavikely ianao no manao ahoana. Zaho re rajedraka avy niasa zao tompoko fomba mahazo vola kely izay fivelomana andro vitsivitsy. Tohizo rana bavy fa hoy ny tompo hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana makanisa ty amiko fa za ny mefitsarana ho anareo. Azafady tompoko fa iza moa ianao fa tena fandrindra amin'izay efa nandalo teto aminay mianaka. Vahiny aho ary mba mahantrahantra toa anareo ihany koa mitady fialofana kely indray alina dia hiaingy indray raha mpitso satria mbola lavitra ny diako kanefa sanatria tsy fanilokiliana anao fa zay koa mahantra tsy dia manana firy ampandrosoana vahiny fa dia izay anananay ao no zaraina. Fantatro dia fantatro tokoa zany ary izay aza ny tena fidiko iantranoana satria izay no afaka handray ahy amin'izao fitafiako izao ko. Tena hafa mihitsy ty vahiny tika tsy mba toy ny teo aloha. Masoko ary ve no mandrosa azy za manofy ny fitafiany vorokotsay nefa tazany masoko mamirapiratra. Asy nenibera mba manana an'izany fijeriko izany ary ny tena mahagaga raiko io dia tia izy miantso aho hoe ranabavy nefa ty olona lehibe ihany tsy neny ve no mendrika an'izany ka. To variana dia variana tokoa nareo mianaka mahita eto ka aoko fantatrareo fa efa niaina tahaka anareo zao nefa mbola nijaly mafy sy niaritra fahoriana mafy
noho izao hitanareo zao koa saingy izay ny sitrapon'ny raintsika izay any an-danitra ka aoka tsy hanometsiny azy fa azy no fahefana rehetra olona isika ary tsy mampitondra izay tsy zakantsika izy ka ekeo mifandarany mazava izay fa hoe aminareo hoe aza malahelo izay ho fiainanareo ety ambonin'ny tany fa miariarena ho anareo any an-danitra mba nianatra sekoly lahady ihany koa fa tsy mbola nisy mpampianatra nana zava-bebe kokoa tahaka izany raha tsy tia olona tika fantatro ny fijalianareo mianaka mazava amiko fa tsy misy miafina ao am-ponareo ka hoia hoe tany ny finoana raisy ny fampahirezana omeko anareo ka mizora amin'ny lalan'ny fahamarinana fa izay no ahitanareo ny fahasoavany raintsika izay any an-danitra zava-dehibe aminay tompoko ny teny rehetra izay navoaky ny vavanao ka isorana heram-pohiran-tsaina fa tena makaheranay tokoa azafady indrindra tompoko raha andao kely vetivety izany fampianarana tsara sy maso izany fa handeha andro ny aliny ty efa mandroso dia mandrosoko dia vonoy rehetra ilay akomanatody eo ataontsika loka io nefa ry bebe no any akomanatody ao ka nataranaka ve dia tsy maninona re anako fa misy vahiny ve dia tsy mba nahaja azy sika na dia ao aza ny fahantrany ary impiry koa moa isika ny mba hisy tahaka izao eny ary tompoko lasa ka tsy hanakanazy izay sitraponareo na dia atao hoe tsy tokony hanao fandaniana be loatra azy ianareo mandray hafa ndraintsika any an-danitra koa hamarosoanareo ka hanome tombontsoa be dia be ho anareo mba hiadananareo nanao fandrina tompoko tena misaotra tsara tokoa fa dia aza manana iafony lampiazo nasiana tsy ve tompoko dia ho tsara fa so menatra ianao ny ilazy io mantsy ny mba hanananay atoko tsy misy maharatsy azy mihitsy ka ny antony dia zao ka afaka tsara ny avizarana tamin'ny diomaliko dia andeha sady ve ianao tompoko ka andeha ary izy mianaka fa mbola be ireo miandry any ho any raha ny marina dia tsy manam-pahataferana ny dia ataoko satria adidy sy andraikitra samihafa ny miandry ahy ka vao amin'ny efatra sasany maraina ange izao dia tsy matahotra ve ianao ary mbola tsy ny sakafo maraina kory tsy misy atahorako satria niraintsika izay any an-danitra ny miaro ahy ary anareo izay avelako eto koa dia tahaka an'izany ka malahelo anefa izay ary mbola te hen'ny fampianaranao mamy dia mamy tokoa mantsy izany ka satro eto anilanay foana ianao tiako ny hijanona nefa tsy izay loatra no asako fa hiteto izao tontolo izao mihitsy ka na izany aza nefa ry ranabavy malala tsy ho adinoka ianareo fa ho aminareo lalandava ny foko ary hiaraka aminareo foana koa tsy azoko loatra re tompoko izay nilazainao ka marina fa tsy ho hitanareo intsony nefa kosa eo akaikinareo mandrakariva mba oka re izay ry mely fa dia maika ange izy izany natonga azy fo maraina be toy io ka tsira matora soary eo tena tiako sy mahafinaritra any ankizy to azy tia hahalala ny zavatra tsy fantana izy ka tsy vela dia hahatakatra ny marina satria efa manomboka miaina ao anatiny ny mahazanak'Andriamanitra azy izy bebe andao sakanatsika tsy andeha izy fa tena malahelo be azy tsirana bavikely fa ho tanany mandika ny sitrapon'ny raintsika any an-danitra satria hiteto izao tontolo izao ny nanyrahany ka rehefa sy tana ihany ary ianao tompoko dia mety ve raha mba hovatsiana itony mangahazo kely ho solon-tsakafonao eny an-dalana fa zay izao no misy atao aminay misaotra indrindra anareo mianaka fa lehibe tokoa ny fitiavanareo ahy tsy kely ireo fa tena ampy dia ampy tokoa isolo ka hitombo avo zato eny anie izay laninareo tamin'ny fampandrosona tato aminareo tato marina fa tsy fantatray ianao nefa kosa na faly sy nakasitrahana eny nampandrosoko fa na izay fahasairahana sy izay laninay aza dia tao ohatrany tsy tsaroanay noho ny fampaherezana sy fampianarana tolotra ao anay eny dia toy izy izany fampandrosona izany fa zava-dehibe eo amin'ny fiainana indrindra eo anatrehan'iraintsika izay nanome fitiavana antsika ndery mely alaivo le tony mangazo dia finosy ravina kongo tsara ho vatsy ny vahintsika eny tompoko ka manana zafy kely endry ianao raha matora soary zany mampanantena anao fa tsy hisaraka amiko iny ahoana moa tompo nalalako fa tsy hisaraka aminao mely ianao anefa andeha ary mety tsy hifankahita aminay intsony tena mahagaga ary misy hafa-miafina mihitsy amin'ity lehilahy ty ka eo izy miteny hoe hiteto izao tontolo izao ny angaviana hijanona hiaraka iaina aminay tsy nety nefa izao indray mampanantena fa tsy hisaraka amin'ely inona marina zava-miafina ao raha matora soary eo lasa eritreritra mafy ianao amin'izany teniko izany ato tena fantany avokoa no mimpoko
inona moa zany raha mahatonga soary no asa taonareo akoatra ny fambolena zafaty? Tsy mbola nisy ninina fa tsy fambolena aloha hatramin'izao tompoko. Ny trano koa ty tsy zarizary ka asa raha mba mety havita tsaratsara kokoa no zao zay any amin'ny rehefa anirina any amin'ny arakaraka ireto herim-pona ireto e. Ka aza manary toky tsy misy afa-tsy ny raintsika ihany no azo antoka havita izany ka akino amin'ny fiainana ary tany mafy ny finoana azy. Mieza fa ho tonga aminareo zay zavatra ilainareo, ho faly ianareo, ahatsiaro fahasambarana ianareo, anana tokantrano mahafinaritra ranabavy tandremo anefa ny aren'ny tany dia ivela ety amin'ny tany ihany fa ny finoana sy ny fahamarinana kosa ivelomanareo mandrakizay ary ho arenany an-danitra. Dia misaotra indrindra re tompoko fa zava-dehibe sarobidy aminay mihitsy zany teny somafaly zany ka dia ho tonga soa amin'izay tany hodinina any indray ianao e, ary mba tsarovy ilay mahantra kely ny diranao hatrany raha rehefa mby any amin'ny tany mahasambatra anao ianao e. Tiary tompoko sakafonao ny an-dalana ary azatonao izay mianaka dia misaotra meloa tompoko. Tena mahafinaritra tokoa ny teninareo sy ny fandraisanareo ahy. Akanoho izany tsy ho ela dia hivaly aminareo ny fitiavana lehibe natolotrareo ahy. Mampalahelo ahy dia nao tsy nilaza ny anaranao tompoko. Aza dia be alahelo amin'izany fantatrao dia fantatrao anie ny anarako e. Saingy tsy vao an-tsainao zany raha tsy efa tsy tazany masonao intsony ny tenako. Amin'izay fotoan'izay hivaly ny fahagaganao. Fa ny zavatra angatahako aminareo farany dia izao. Na raha oviana na raha oviana ny sy ahitanareo ny tenako dia aza adinoina ity mahantra vahininareo ity. Fa izy kosa tsy hanadino anareo ihany koa eo akaikinareo isan'andro e. Hono tompoko? Afaka manazava bebe kokoa noho izany ve ianao hoe tena tsy azonay mihitsy mantsy ny hoe tsy ho hitanay nefa ho eo akaikinay isan'andro? Efa nazavaiko izany tery aloha e, kanefa noho ny fitiavanao te hahalala ranabavy kely dia averiko indray. Izay tsy nijery ny fitafiako na ny fahantrako fa mampandroso dia izay no fianakaviako ka tsy ho afaka ao am-poko fa ho tsaroko lalandava ary izaho tsy saraka aminy satria izay miantra no hiantrany e. Tsy hanadino anao izay tompoko, fa raha sitraka ao dia mba aoka hanoroka anao izahay. Mala tokoa izany tompoko fa raha mety ianao dia avelao mba hanoroka kely izay fa tena malahelo e. Aoka izay ranabavy kely etsy fafako ny ranomasonao. Fantatro tokoa izao ny fitiavanareo ana dia izao hitolomanao ahy izao ihany azako. Anoho izany ny finoanareo ny mahavonjy anareo ka dia ho tonga aminareo anie ny zavatra irianareo. Ary manome toky aho fa tsy ho irery anareo ary hiadana satria hitsangana indray izay narodany loza voajanahary. Misaotra indrindra tompoko amin'izany teny mamy izany ka hisaraka isika nefa aoka aloha hisaotra n'iraintsika any an-danitra. Ry rainay malalo, miangavy ianao zahay satria fantatray fa eto akaikinay ianao. Io izao fihavanana najorona izao mba tsy ho sembatsemban'ny devoly. Fitiavana nomenao reto mpanomponao ireto ka toy izany koa no natolo ny hirakao. Totosany zavatra nanirahanao koa dia arova izy ireo, ambino ary ampio amin'ny asa izay ataony mba hialany amin'ny fahantrana. Amafisy ny finoany, tafio hery izy ireo handresy ny fahavalo izay mety aminga anazy. Ianao no heriny, iverina aminy anie ny fiadanantsainy fahiny izay efa nanarahany anao hatramin'izay. Ary mamelany ny elony raha sendra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny ataony. Ho anao rery anie ny dera sy laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra ray eo. Amen. Dia mbola misaotra anao hatrany izay tompoko amin'izany mivavaka sy tsodrano izany fa tena zava-mahery eo amin'ny fiainanay tokoa. Tsy ho azo tsapona anie ianao eny an-dalana e. Eny ary etsy efa noroka amin'izay sika araka ny fanirianareo e. Anatitra anao ery alavidavitra ery tompoko. Aza misahery ianao ranabavy kely Ka fitiavana tompoko no anaovako an'izany satria efa tsy hijanona eto aminay ihany ianao. Fantatro tokoa fa misaotra anao e, efa zava-dehibe izany. Tsy ho fantatrareo ny alehako ary tsy ho hitanareo ny lalako satria izao tontolo izao ny eo anatrehako izay nanirahana ka ny teniko farany dia izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Mialatsiny betsaka ary tompoko raha tsy araka ny sitraponao no tiako atao. Misaotra amin'ny fandavantenanareo ranabavy kely fa soanao ny miverina eo akaikin-drenibenao amin'izao fotoana izao. Izay fa aza malahelo eo anilanareo mandrakariva ahatsiaro ahy anareo afaka andro vitsivitsy satria
nona de nomenareo hanina, nangetaheta de nampisotroanareo, vahiny aho de nampiatranonareo. Misaotra tompoko. Veloma tompoko. Ndry ary to tsy nisy nateny sika mianaka. Izy aza tsy hita vetivety teoko. Ohatry ny zavona sisa ny taoriana taoko. Nefa tokony mbola ho tazanao. De tsisy ninina tsony teny amin'ny lalana iny. Sa so de izay ary le fitenin'olona hoe nandalo Andriamanitra. Asa, mahagaga zany a. Tena lasa eritreritra mihitsy amin'iny ka. Ka za koa ngery bebe ka mba variny. Ary ohatry ny manofo mihitsy aza. Ohatry ny fantany daholo izay eritreritra ao an-doha ao. Ohatray, bebe ve mba natsikaritra alina? Fa nisy inona retsy? Nisy zavatra hitako teo amin'ny sasak'alina rehefa avy mivalan-drano. De ahoana? Asa ry bebe nahoana fotsiny teo fa de nazavana mirapiratra be ny tao an-trano de nisy voromailala fotsy iray mikopakopaka teo ambonitsika manakaiky ny tafitrano. Gaga ary ny tsika kely de avy nanantona ary nitsatsaingo ka moramora teo amin'ny takolako le izy. Nisy ve zany? Fahitako aloha zany. Fa asa na mbola nofiany. Efa tena rendremana be de tsy tsaroko tsony izay toyany. Tsy hain'io zany izay toyany. Taitra be de somary nitsamboatra ny safon'ny tavako. Kanjo niverina ho maizina indray ny tao an-trano. Nanofo ny hiratra indray zany fa tsy tokony hahataitra. Ka rehefa nieritreritra rehefa avy eo de lefa ino ny tao an-tsaiko. Tsy misy mahalala anaka ny zava-miafin'Andriamanitra fa de hirany tokoa angamba ny olona iny io. De oka ngakinina amin'izany fa tsy takatra ny saintsika ny fagagana ataoniko. Oka hoaniny amin'iny fa de avelo ny ampitsina nambarany mariny. Fa zao retsy maninona moa raha hiaraka any an-tsena tsika roa mba hijerijery izay mahasoa zay mba atao ato amin'ity tranom-bongitsika mba fa nahazo vola kely ihany tamin'ny volo tsinonako. Mba nieritreritra izay ihany keo fa sany laza sao de atao bebe andany vola eoko. Ka roviana moa ny volany tsy ho lany fa zany ve no tsy hanana ny zavatra tsara ato amin'ny tokantrano mazoto ary efa tianao zany ka. Oka eo tokotany eo ihany ry lainga. Fa lafiandro bebe le izy ka le farafara tsotsotra azy io fa raha le tindry misy ainkaingo iny angamba lasa daholo ny tsasaky ny volantsika ko. Mba efa tsy manao daboka tantsona aloha tsika nikitorokoa mba atontony ihany. Efa azo aloha retsy ny manahirana de misotra an'Andriamanitra. Ory bebe inona indray mahavariana andry ihany fa tsy reto zavatra reto aloha dia mba tena ho any an-trano. Jereo nge Jereo jerena. Fa ianao ve tsy mahita andreo brika manarina sy hazo marobe fa vita rafitra avy hatrandreo fa aniza tokoa ireo no aty amintsika nametrahany azy. Tefa mahavita trano lehibe ireo. Ka na mbola misimisy kely no ilay antsika taloha aza tsy ho vitandreo. Avy aloha hoany aloha zany fa zavatr'olona mba apetranao eo vonavona iny eo ary fiarakodia lehibe mihitsy nkeny nanapitra azy teto hita amin'ny bebe fa fitaovana mahavita trano lehibe mihitsy ireo. Aza maniry manitra ny zavatr'olona eo rehetra fa andeha aloha voay ny trano ampidirana andeto eto andeto Ory bebe inona indray iongilo ianao fa misy zavatra mahagaga be tsy mbola nisy ohatr'izany keo ato trano. Fa inona ihany Jereo inavy reto mameno trano reto. Ay ary amin'ny kitapo vaovao dolodolo tsapo retsy. Traso reto milamina amin'ny efitrano lakozia reto de vary akotra daholo. Zany ve? Ndrekako sotra an'Andriamanitra fa nisy manalatsaka avy any an-danitra ane zany reto vitsivitsy indray ino ke mangasolena. Kanefa raha tsy atao maina de ho simba fotsiny ka na mety amin'izao fotsiny aza moa maninony. Aleo atao maina ry bebe mba maharitra. Mba andrahoina tsikelikely eo sakafo rehefa mba manimanina iny sady azo atao sakafo nipiasa kongy fanomezan'Andriamanitra nafaka atsika amin'ny fahori-sakafo raha teo. Ka tsy voka ty alatrano ndray zany lakozia amin'ny fahafenon'ny trano sa hoe tokony hoe anao potaka kely indray tsika atao lakozia. Aleo ngambo izay ka. Ary ty latsaka eto ambany varavaranty koa ngeka misy taratasy. Aniza koa zany atsika ty aloha matoa latsaka ato trano vakio ary hoe alalana azy ao anatiny. Andraso avy amin'ny dadatory bebe vakio ary moa enony aneny sy mely mianaka manantena nareo salama lalandavy zahay
Faly aloha milaza aminareo fa noho ny fitahian'Andriamanitra dia niova be mihitsy ny vadiko. Fa nieritreritra mafy angamba ny valy taratasy nalefanareo iny. Dia nalahelo mafy ka nifampidinika izahay mivady fa hiantoka tanteraka ny trano vaovao ahorina aty aminareo. Koa dia iny nampanaterinay camion 4 aty ireny ny fitaovana rehetra tokony havita azy. Raha sanatria tsy ampy moa dia mbola andefy izahay. Alefanay keo ny olona nao azy. Aza malahelo anefa fa ho avy izahay hanatrika ny fanorenana. Koa raisy tompoko fa izay ny fanomezana raha mpitiavana omenay. Ary misaotra ny avo indrindra fa tafakambana ihany tsika menakafo kely. Tsy ho ela izahay dia ho tonga aty miaraka amin'ny fitaovana tsy ampy. Mandra-piony. Misaotra n'Andriamanitra fa nivaly ihany ny vavako. Lahatra ny ho anao mandrakizay. Kale izahay bebe fa sao dia marary amin'ny fotoamaniny eo ianao tokony itsika sy faly asika hideran'ny tompoandriamanitra. Nangidy ny anaka ireny fotoana azo antsika ireny. Fahalan'ny tsy misy sika taminy. Tsy navelan'Andriamanitra hanary ny kibony finosana mihitsy izy na inona na inona. Haino Ny biby aza mahalala an'ireny. Ka olombelona indray ve? Haino rehetra. Mba hampitony ny alahelinao dia misy ohatra vazaha ho lazaiko ity. Kanefa adikako teny malagasy avy hatrany mba ahazoanao azy tsara. Tsy misy mangidy toy ny fahatsiarovana ny androm-pifaliana eo amin'ny foto-karatsiana. Ary finaritra sy ravoravo kosa mahatsiaro ny fahoriana eo amin'ny androm-pahasambarana. Izay ilay izy ry bebe ka oka ho fantatrao fa samy nahazo antsika daholo ireo. Aiza daholo rehetra mba nahafantarandrian'izany Ka rehefa miezaka ny tia ahy ry bebe dia tsy maintsy mikaroka mamaky boky Izay ny amin'iny fa atahoana aloha ny andaminana ny trano efa milamina ho azy rehetra ireo Tsy maninona ary fa atoko ny aty atokotany ny sakafo mandra-paha aloha. Orineny be ny asa tao rehetra fa bebe la. Ka efa manao ange sady miresaka fa eno iloha Inona indray ary ty lazaindry Tsy mba mitamberinao an-tsainy bebe ve ny teny le vahintsika omaly Ny amin'inona nefa ny tindry ho lazainy Ka amin'izao zavatra hita masitsika izao ka fanomezana avany amin'ny zanako ve rehetra tsy hoaito Ekeko ronny raha hoe ekeko raha ny eo alatrano fa ny ato an-trano nahoana mba hitreritry ny ente fahasoavana avy amin'Andriamanitra rehetra ka maninona nefa efa adiny bebe sahady ngamba le vahiny mahantra nampianatra sy ny vavakary ny tsodrano antsika marina tokoa rehetra ny indry fa zaho koa ny diso feritreritra noho ny fahamekana vitany raharaha fona tompo mamela ny eloko nisy tenin'izay mantsy hoe ahoana hoe akino amin'ny raintsika ny finoana ary mihezafa iverina aminareo ny fiadanana satria tsangana indray izay nirodana ho faly ahatsary fahasambarana kanefa tandreminy hareny-tany ozy izy iveleto an-tany fa ny finoana sy ny fahamarinana kosa ivelomana mandrakizay ny an-danitra izay indrindra inge no mahavelom-pantaniana hoe iza ty vahiny mahantra napetrana hotsika ty ka tsy misy afa-tsy Jesosy zanak'Andriamanitra ihany mahavita mpitenenana an'izao zavatra hitany masitsika izao ary inoko tanteraka fa izy efa fanafy rehetra dia ahoana no azontsika ny tsapahitanana sy hoe mbola nifanoroka tamintsika ka tsika mianaka ary ve ngaga raha vao lasa tsy nisy minitra roa akory izy dia zavona sisa minity saretra fa eritreritra olombelona ihany ny hafa raha diso dia hifonoaka amin'Andriamanitra ka neny benga izany sala amin'ny Tomasy ahoana raha tsy mitsapa ny tanany sy ny lany voany tsy no azo Jesosy kanefa hoy izy hoe sambatra kokoa izay tsy mahita nefa mihitsy eny oka fa diso za kosa meny fa izy iny nampiseho ny voninahiny tamintsika izy ary jereo ny bebenge fa rehetra zavatra rehetrarehetra dia tsy azontsika hiverina mihitsy ho tonga ho azy eto raha tsy avy amin'ny alanany marina aloha zany na ny fihevanantsika amin'ny dadatoa ihany aza dia vokatry ny fampianatra notsika azy izay naka endriky ny manitra ka rehetra fa resindria hita mihitsy fa tena nianatra soratra masiny ndry ary tsy haintsika koa izay miseho eny tsara misy fiovana tahaka izao koa nge kanefa hoy ny teny voalazandrita hoe oka tsy hosodoka amin'ny hareny tany sika sady zay teny le vahintsika daholo nge zany nefa tohatra ny tsy tsaroany bebe fa antitra rehetra saotranao zahay ray ny any an-danitra tamin'ny iraka nalefanao amonjy anay voninahitra ny eo anao ray zanaka ary fanahy masina amen
Efa avy sakafo maraina ve ndry? Ka efa voapiriko daholo na ny fandriana na ny trano fa bebe variana mamana koko. Eto aretsy voagaga. Avinge, jereo ange. Fa misina bebe? Jereo. Wai ary to manjary be bebe. Zany iny hoy. Tena mila tsy hoenika asony ny tranony. Zay mihitsy. Le zanaka koa madinika rehetra teo ato efa manatody. Zany hoe. Ny sasany aza efa mikotrika. Marina ary bebe raha tsy tokony hitarina zany io tranona koa io. So ihany reto fa tsy mba niavina tamin'ireny vahiny rehetra nandalo teto ireny sika. Dia noho iny farany iny tokoa ve zao rehetrarehetra zao e? Bebe ve dia mbola misalasala sy meka eny hatramin'izao e. Ny eny an-tsasy isa ho any mbola tsy voajeritsika. Mino dia mino tokoa reto fa tsy mety eo ihany ny fahagagana amin'ny maha-olombelona. Dia inona indray moa zany natao amin'izao? Andao eny an-tsandray e. Sady efa be masaka indray ngamba ny voatabia. Ary zareo mpividy nefa ty mbola tsy tonga koa aloha handray azy ka ho alaina ho lo fotsiny ve? Ka ho lo sosimba ny voalavo eo ihany reo raha vao mijanona eo nefa. Zay koa aloha e. Tsy aloha alaina dia kana sarety hitondra azy eny an-tsena. Amin'izay sika ihany mivarotra azy. Hevitra koa ny ndry izay ka. Hevitra koa ahoana ary bebe Zany ny hevitra tsara azo ataoko. Ny ndry koa mandray teny anilany foana. Asa ve malala ary bebe fa teny reko mivaliako Ka andao amin'izay ary? Dia mba hitondra vola kely ihany sao dia misy tondra eny fa misy mandrato eny Paris eny. Efa leona koa ka leo indray mba hovainy. Tsy hita tokoa ny mahamanina ka. Tsy mba hiva kosa ve retsy ny fiainana. Nomen'Andriamanitra ny fahasoavana ka dia mbola hijanona eo fahatrana ihany. Tsy ratsy ange zandry neny be. Eno fa tandremy fotsiny mba tsy ho adinoina izy rehefa mitombo ny arena. Fa tsara tokoa nge le trano tazan'ny ety lavidavitra ety raha ny marina dia tsy dia mbola misy ohatran'io modely io na eny amin'ireny vohitsika azy. Ndry kotery tsy mampatsiaro ny fiainana efa mampiseto marina. Bebe koa efa marivo ranomaso. Ny olona veranga efa faly ka bebe isy entondray. Tokoa aretsy valy volana tokoa maty zany nahavitany io to za indray reto ny sahala manofoko mafy angekiny fiainantsika taloha reny na mafy iny na mora ary bebe dia fiainana efa lasa ka oka mba ho firaviravona no esetritsika aniny mivoatra ny fiainantsika ankehitriny kanefa hoy aho hoe oka mba tsy riari amin'izany fa iondrika lava eo ambanin'ny fahefanilena ary sika. Tsika rokoa reto to variana mitazana ny firenena vaovao eto fotsiny nefa andao aloha hoany tsara io voatabia avy eo jery ny vary sa ahoana? Ka efa zay ny dia tiako fa variana fotsiny mijery an'ity trano be sy tanàna tiako. Bebe ve mbola mahatadidy tsara sa efa manomboka manadinidina? Efa misy fahaverezana kely ihany aloha ny saina no fahaterana rehetra 5-7 taona ange azy zao ka mbola matanjaka be azy bebeko. Aiza koa ny anaovako an'izany mantsy dia hijinja vary sika tsy hoatsy ka iza ny anampony piasa mamafa sy manala bozaka ny tona ny koroka sy ny sise. Ny andry koa raha tsy maty aza avela hipetrapetraka vazivazy reny ahiny fa mba manao izay vita ihany koa se raha hipetrapotsiny eo koa nge ka ho godro marina zany anaka fa avela amin'izay aloha ny fitazanana ny tanàna fa andao hiasa bebe tokoa nga efa misy fahaverezana kely ny saina ka efa nolazaiko andry teo zany fa mbola amin'izany ihany ny resaka. Efa hita tanimbary nge sika izao ka andao aiza indray ary hoazay inona indray bebe tia vokatry ny varitsika ety marina ary efa mavomavo ange izy zany marina ary bebe raha tsy hisy 7 taona no vokatry ny tanimbaritsika rehetra tsara reto zany amin'izay asaina midina aty mihitsy nda tondry mianakavy anampy antsika amin'ny fanaovam-bary iny ary fa ho tonga amin'izany ihany sika rehefa vokatra ny vary fa zao ahoana indray izay marina fa ohatry ny miverimberina ao an-tsena ihany tantarantsika tiako tsy hahivina foana satria zava-mahagaga loatra miseho. Inona indray zao zany tsy ho adiny mandrakizay fa hiterana an'Andriamanitra isan'andro ka hoy aloha hoe faly ve bebe zao? Ahoana moa tsy ho faly rehetra tena faly hita fa tena faly fa ndriko no ohatrany manadoado ka zao ary tadidiny bebe daholo ve ny zava-niseho tamintsika nandritry ny 2 taona lasa zay? Aiza rehetra no ahatsiarovako an'izany tsony ka farafaratsiny ary ny faraparany nampahantratsika iny ka ny ndriko efa zavatra efa taloha be tany tadiavindry ataoko an-tsaina fa inona nefa izy iny asa mba tady io dia averena ho an-tsaina inona indray ary ka zange manontany amin'ny bebe fa toa enao indray mametraka an'izany ihany kokoa ka tsy tsaroko tsinonako
sa lay vahintsika farany indrindra ny tiako tsaroanao amindry ary iza marina izy iny ka samby tsy misy mahafantatra ny tena marina isika fa tao fotsiny hoe ny tompo Jesosy Kristy saingy naka endrik'olombelona mba hitsapan-tena fitiavantsika azy indrindra tsy hanositosika azy raha hita ny fitafiana mahantra nanaovany zany tokoa moa zany ny finoako ary azoniko foana hatramin'izao dia no inona petranotsika azy iny ve ny natonga an'izao areny izao hoe raha reny ary nenibe no ilazana azy tohatry ny mampirehary ny fiainony izany ka mampivelona saintsika apiditra fakam-panahy atsika fa oka atao hoe fahasoavana avy amin'ny raintsika izay any an-danitra araka ny fiten'ilay vahiny iny matetika dia tokoa mantsy nanova ny fiainantsika toy izao raha araka ny eritreritry izao aiza izy amin'izao fotoana izao eran'izao tontolo izao mety ho ton'ilantsika izy mety any hatramin'izay vonina apetrano azy izy ny tompon'izao rehetra izao tsy voafetra izy fa na zao arentsika izao aza dia azy avokoa fa sika mpiandro vola vita fotsiny taiza daholo na izandriana izany hatramin'iny dia tsy nitsahatra ny mandinika amin'ny baiboly ary tena maraina be mihitsy sika izandry bebe dia mahasasalamby ka amin'irety voasasa reto ange anaka no entsika miakona rapitso ka eo an-tokotany daholo ny mahadidio vonolo rehetra eny an-davaranga natao indrindra ireo entina rapitso eny ary za koa mba maika ny dusy ambombo tena fa mbola tsy nanao an'izany mihitsy ako iza koa nefa no ahitandrivo maraina eo za manao an'izany bebe fa nitampoka nkeka tsy mahalehilahy ela be zay sika tsy nisy mpanelingely vao marainako zao ndry vao mahita olazaina amin'izany sa kosa efa misy fotoana ny fanaovana na izany aza very bebe dia tsy mba mahatsiaro tena anao tsaratsara eny fitenenany ahy fa zavatra mety hitranga tokoa aloha zany fa hono ary nenibe avadika kely indray ny tafa raha nieritreritra ny amin'ireo izay efa nandalo teto amintsika dia tsy mba nahatsiaro ny adidiny tokoa ve le dekona ravony amin'ny mahatompona andraikitra azy ety amintsika sare anaka famba tompony efa namangy tety ny fiangonana raha ohatra nanao an'izany izy atao hoana saratra ny anometsiny olona mavomavo sy mahatra angamba ka na hiverina hoe tsy mahavita ny adidy amin'ny fiangonana koa sika dia tsy maninona na tsy jereny aza dia eritreretina be re indry mely fa oka ny eritreriny no tsara azy mampatsiaro an'ilay samaritana tsara fanamantsy ny zavan'izio tamintsika indry bebe ka izany hoe noheverinao namana akaiky sy tokony ianao ny adidiny ireny ny alangalana fa le mahantra tsy nampozina no mitondra fahasoavana azy ny azy rehetra fahazarahana alahelo vita ve ny fanazan-damba ao aloha izay ny izy ka andao amin'izay raha anao sakafo maraina fa nona ka ndry izy io romely za oka aloha hoe anaty no jerena nefa za ty mbola misaviritaka be ka menatra marina za mandositra azy itony ndrika sao ataony hoe tsy tia hatranono aoko dia izao kosa very bebe no andraisana azy raha hiatrano izy tsy maninona rehetra io fa za rery ve navelandry eto fantatry ndry ve aloha ty olo ty oka aloha hoe ho avy ho jerena ary tena miraratra amina komplenga izy zany namoaka feza vonikazoko nge izy zany avy anaty fiary fa anao inony oay marina tsy sala amin'ireny anaty bodiondry ireny zany ve nanao fanomezana fitsengerin-taona izy zany ry bebe ka za koa mba kakako somba diso adresy kosa ka sika rery nge ny ato ry alavidavitra ry vao misy trano hafa sao mba efa mahafantatra antsika kosako raha tsy zany ve za matany eto sady jereo nge mitsikitsiky be riny indry jereo ino ma sainga ao ambadiky ny voninkazo angamba dia tsy dia hita tsara avy aloha reo avy ho ite fa ininy afenao ambadiky ny voninkazo mihitsy nge nitariany manahoana ry izy mianaka manahoana ianao ndre matoa ady ary nahoana hoa mahadomizelona tsy mahatiny fa miakahana fotsiny sa tsy mahatadidy azafady tompoko fa vo eo amperitriretana mihitsy io zao ko ampandrosolona o reto izy aiza le ty tokotany ve niresake mandrosoa ary ianao tompoko mandrosoa anako mandrosoa ianao reny ny seza mipetrapetrahy dia misaotra indrindra tompoko tena saika tsy tadidiko ty toerany ty raha tsy izy hoe mitokatokana zany ve marina mafy tsy niova be mihitsy ka manahoana nefa ny fijerinao ny tanànanay tena tsara tary mihitsy mariny tena nahavitinareo ka ono fantatry ndry ve izy romely fantatra izy ry bebe fa sahirana ihany any tadity no izy miaingy be
Izany tokoa ny hoe raha vao tsy miaingo ianao dia ohatry ny tsy misy dikany loatra. Azafady re Ramsey fa mba fanoharana ihany iny tsy misy tsiny re mademoiselle fa takatro tokoa ny tianao lazaina satria fitafindalo ny netiko teto aminareo ka tsy mena tsiny nareo tamin'iny raha natahotra. Bona ry bebe no anarany raha tsy diso sa izy mo Ramsey? Izy indrindra. Izany hoe raha bona ny tena izy fa nafoezina fotsiny hoe bona e. Ay ve miaingo benga ianao dia tena tsy fantatra mihitsy eny ary anaka inona zany atonde ianao fa atao ohatry ny reny anaty bodony reny ianao izany hoe voalohany indrindra tompoko dia anolotra n'ity fehezam-boninkazo be ity ho an'ny mademoiselle Mily noho ny fitiavako azy raha vao nahita azy voalohany tamin'ireny andro reny. Nanao izay anatinoana azy ihany no ireny fihetsika nataoko teto ireny nefa tsy nety maty teo amin'ny laoko ny sariny. Eny tokoa fa inona moa ny tena tianao atao tamin'ireny fotoana ireny dia nampitahotra anay mafy ery ianao tantara lava be ny bebe nefa nofiheziko ihany hoe tsy jolay akory fa nanao saritsary mba ahazoana manenjika ireo nangalatra ny ombonay. Raha nahatadidy ianareo dia izany nanontaniako ianareo hoe nisy nandroaka omby ve nandalo teto aminareo. Ka nisy omboko mantsy tamin'ireny fa maromaro zay samy nanana todolo dia nikambana mba hamora ny fanarahana azy. Ka nahoana ianao nanao izay ampitahorany nanay? Voatery ihany nanao an'ireny satria efa tena reraka be mihitsy ka tsy maintsy nitady ihany naingana araka izay azo atao fa vidiana lafo anie ny fotoany. Dia izay efa mahantra kely nanaovanao barofo? Tena mamerina ny fialatsiny aminareo mianaka fa tena hoe tsy nety natao ary mbola hifona kokoa ny amin'ny foko izany raha nanao an'ireny fihetsika ireny fa sendrany tsy fidiny rery izy mianaka. Kanefa dia endrika mahafinaritra no iverenanao eto aminay amin'izao fotoana mba azonao lazaina ve ny antony hoe? Izany hoe ny antony roneny be dia mba tsy ampitahotra anareo intsony fa endrika ampisehoana ny fanomezam-boninahitra sy fanajana. Tena ampoziko ianao tamin'iny andro iny mihitsy anaka no niova nahafinaritra sy mateo ty toy izao marina endrika nandalo reny ry bebe raha bona no hitanareo amin'izao fotoana izao fa tsy bona tamin'iny andro iny. Eny ary anaka za moa ty vao avy nanasa lamba zay zao vao ahandro sakafo maraina ka miala tsiny indrindra raha mbola hitanao misaritradritaka re zahay mianaka manao azafady ary aloha fa mba hanambomboatra tena fa tena mahamena fa mizafady nge mademoiselle Mily raha sitrako dia mba aleonao mba hijanona fa nahoana moa no ilozanao ka mahamenatra be nge no mahita amin'izao ka tsy aloha ve isolo akanjo kely sy hanamboatra tena dia izay fa mba miverina miresaka sika lafo ny ray faharoa mahatonga eto no lasaiko izao ry izy mianaka ka mba miangavy ianao mba hipetraka kely azafady ry mademoiselle Mily. Eny ary tompoko. Izany hoe izao mahainao anao izao mihitsy no tiako hita moa matoa nanatratra maraina anareo atotrandro. Inona indray no tianao hiaviana amin'izany anako? Ry neny be asa raha tadidinareo ny teniko fa naveriko indreo nahitelo izy tamin'ny fandalovako teto le zanatsy ravina be iny endriko. Hoe ahoana moa anaka? Eny tompoko heritaona io tokoa moa izany ihany nandalo teto tamin'izay no niteny anako hoe mahafinaritra io zafikeliny io ary tena tiako be mihitsy. Tadidiko tokoa izay teny izay ka tonga zany izao anatanteraka ny fikasako raha toka sitrako mademoiselle Mily sy ianao ry neny be andray andriamanitra dia amin'izao fitafiako sy endriko tsy mbola ny sasatare izao ve dia angatahanao ka tsy hovoretra be tsara ianao ry Mily amin'izao heverinao hoe misaritako izao ary fomba nitaolo ihany koa ne zany raha vao hakavady ny lehilahy. Marina izany ry Mily fa tsaroako tsara ny fotoana nangatahany dadabenao dia tianao avy amin'izao endrika izao ka tsy manaonao foana ry mademoiselle Mily izay mihitsy ny antony namonjeko anareo mpifoazana. Tiako be ianao fa tsy misy fiatsaram-belatsy izany. Mba hafandraisany fitiavanareo izany ka sika ankizy ankehitriny no tsy mampiasa izany intsony raha tsy manadiady ireo ray aman-dreny be taloha mbola velona eo ange no ahitana anareo raha tsara na ratsy jereny satria any aoriana any mantsy mba tsy hamenatra raha misy vahiny tonga tampoka mahita tonga ao an-trandro. Amin'ny fahitanao izany sarasaratsy tena mamiko tanteraka ry Mily
Zay ny endriry miely fa tonga tokoa tiany ny tenin'le vahiny mitondra fahasoavana. Ka ahoana ny hevitry ndry e? Dia ahoana ny hevitry bebe? Ndry, za nga no anana azy rytony. Ka mahamenatra be ko. Za anaka tsy mba mandrara any tian-jaza fa rehefa sitrany dia mitsodrano no anjarako. Ka ahoana? Dia tsy maintsy valiako izao ve zany Ramose? Zany hoe efa voninahitra lehibe no atolotra anareo amin'izao fahatongavako izao ka tsy fantatro aloha na anio na oram-pitsy ny fotoana hanomezana valiny. Eny tsy maninona fa miandra e. Fa alohan'izany anefa dia io misy fihezam-boninkazo lehibe atolotra anao Romely. Misy zavatra miafina ao ka tadiavo. Fa nga kosa ry ndray matora-boana dia tonga dia vavany ny vodiondry a. Ny fanomezana mitovitovy amin'izany reneny be tsy midika fa tsy maintsy izany no izy. Ka ohatry ny Mahagaga ihany amatiko. Ka natao re zao mba ho setry ny nalekenareo anome sakafo ao tamin'ny andro nandalovako iny. Fa manaraka mbola eo ihany tsika menakavy. Raha ohatra ka sitrakareo ny fangatahako. Ka raiso re Romely. Tejereo dia zaho le zavatra fa aza omeko anao io. Misaotra indrindra ry tompoko dia izaho tokoa zany. Misy valopy mateviteviny ity fa tsy fantatro izay ao anatiny ry bebe a. Indriana eny nasaina izahazy ka zany la zandry e. Ataoviny indriny fa rehefa avy eo mijery izay ao anatiny. Zay ry lanitro. Tena vola be reto roneny be a. Toy izy ny fizahanao Romely fa mbola misy ho hitanao koa ny ao. Oay, dia koa misy peratra chevaliera ray. Zay no izy. Ny vola dia ho solombidy-tsakafo ny menareo Na zany azy anaka dia menatra zay raha andray andreo vola be reo. Ka na ny fiviromana heritaona aza ve tsy anampy-lavitra be mihitsy reo. Tsy olana mihitsy zany reneny be a. Tiako hananampy be toy izao ny fitiavako ny Mely. Ndray lalina tokoa zany fitiavanao io zafi-keliko io zany. Raha tsy zany avery bebe fomaranay antranao ty aminareo toy izao a. Ny peratra indray moa dia fahatserovana ny fitsingerenan'ny taona nahitako anao Romely a. Ka raha mety ianao dia izaho no ampiditra azy amin'ny tananao. Fa ngay efa fantatro ny pointurako. Vinavina ihany ianao Romely a. Satria mantsy misy anabaviko izay mitovitovy aminao ka izy ny nangalako marika. Eo ary e, tsy foy. Ao ary. Ao mihitsy kosako. Zany hoe misy kely malalaka nefa raha isoronao izay rehefa manasa lamba ianao tsy tsoaka mihitsy io. Sady mety mbola hitomboky ny ingenao e. Dia tsy atahorana zany raha entiko amin'izao isan'andro. Tsy maninona rehefa aza matahotra ianao e. Ka ahoana retsy a? Ahoana? Manaiky andry matopoana. Eny ary. Noho izany ry izy mianaka dia ifampidinika amin'ny fianakaviako ao aloha. Ary ianareo koa ngamba mba ho torako izay ihany koa. Ny tena tiako anefa dia oka mba ho eto amin'ity tanàna vaovao ity no hitondrana ny mariazinay rehefa vita ny fanamasinana. Afaka manontany nefa ve aloha? Tsy olana mihitsy fa omeko fahafa-po ianao tompoko vavy. Aiza moa ianao miasa? Zany hoe piompiombo no sady mividy manao dabokandro e. Izay no asa fivelomako. Ka tsy isy valan'omby zany ety raha hipetraka ty nareo raha zay. Ka raha omenareo tany lehibe ve moa zay ry bebe ho vidinay aza dia ho avy tokoa hanaovana fefy matanjaka kokoa. Nahoana kosa moa ianareo ny tsahazo e. Ny anjarany reniny io. Zay reny izy ry mianaka fa dia isaorana ianareo napetrano. Tsy sakafo akory ve ianao anaka fa dia variana teto fotsiny. Aleo namany manaraka zany ry bebe. Efa zava-dehibe reny ny fandiniantsika teto. Tena vokom-pahasoavana tokoa zao. Dia tsy mba afaka hifanoroka akory ve na dia atao hoe tsy mbola tena izy aza? Raha sitraka ao vao maky afaliko io. Eo ary. Ohatray. Ary bebe iny mitazana antsika tsara e. Ho tsara tsodrandray ry anakisany. Veloma ary e. Mandra-piona e. Amin'ny sabotseriny aho tonga aty. Veloma anaka ary tonga avasoa e. Mely a. Ahoana izay ry bebe? Tanteraka daholo rehetra ny tenin'ilay vahiny iny ka. Iza marina ary izy iny hoe. Efa impiry any laza tamin'ny bebe hoe tsy manina fa eny e. Tsy manina fa aleo antsoina hoe vahiny Mahagaga e. Raha ilaza mantsy aho hoe zanak'Andriamanitra be ny olona tsy ino izany. Hiverin'ny mamorina na hoe maninofy atoandro.
Ny afatra dia ny hoe mahazo toa mampandroso fa tsy fantatra ny fahasambarana ho azonao. Ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany Raja Jean-Rive. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Vahiny Mahagaga. Ireo nanome aina ny tantara Liva sy Oly ary Vantso niaraka tamin'ny Bruno Faly ary Rakoto. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjary Liva no nanatotozy.